ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Miaraba sy mirary mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra Tompo ho aminareo avana mpiaino sy mpanaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny foto-kevitra ho mpanjintsika. Zava-dehibe ankinan'ny aina sy ny fahavelomana ny mahafantatra izay inoana. Dia ny mahafantatra n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zanany izay tompony finoana sy mpaneva azy, zany hoe mpiantoka tanteraka ny amin'ny finoana izay inoantsika. Koa dia atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika handinika sy handalina izany fotom-piorenana izany araka ny lohahevitra izay nomenantsika na hoe fantaro Andriamanitra. Fantaro Andriamanitra. Fa misy fenitra petak'Andriamanitra ny amin'ny fototra iorenan'ny finoana sy ny fanarana azy. Hoy izy, ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, ary raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Epistily ho any Hebreo 10:7-8. Araka izany, ny fantaniana dia ny hoe avy aiza marina tokoa moa ny finoana. Hoy ny apôstôly Paoly mamaly izany, ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Romanina 10:7-7. Raha adika izany dia milaza fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olombelona na avy amin'ny fikasany ny mahatonga ny finoana, fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Fanomezana madidio avy amin'Andriamanitra ny finoana mba hahafantarantsika azy sy handraisantsika ny famonjeny amin'ny fitokisana ny teniny, dia ny fanomezany izay midina avy any ambony avy amin'Andriamanitra izany izay lazainy Jaona tokoa apôstôly hoe ambonin'izy rehetra. Ny zavatra kendren'Andriamanitra ry havako dia isika hanana fahalalana tsara izay inoantsika dia Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao, ka ho tafahorona ary tsy ozongozona amin'izany finoana izany isika, satria izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena, dia maharitra amin'ny finoana izany araka ny filazantsara Mateo 4:17-20. Manana ny finoana marina ary maharitra amin'ny finoana. Izany no toky sy antoka ho amin'ny famonjenantsika marina. Milaza izany fa ny finoantsika dia sanatry tsy naman'izay veriny tsy mahalala hoe finoanom-poana, fa finoana mahalala ary mahalala mazava izay inony. Ary dia izany indrindra no nandrany Tompo ny fanahin'ny masina tonga mba hampahafantatra antsika sy amintsika an'Andriamanitra izay inoantsika. Fomba hoana ary amin'ny alalan'inona tokoa moa no hahafantarantsika an'Andriamanitra izay inoantsika raha tsy izy no mitarika amin'izany. Ary dia izany no antony nahatonga ity lohahevi-dehibe izay mbola omen'ny Tompo antsika amin'ity andro ity, manao hoe ny fanahy masina no mampahafantatra an'Andriamanitra.
ny fanahy masina no mampahafantatra an'Andriamanitra, dia Andriamanitra zay notsika eo amin'i Jesosy Kristy zanany. Izany dia araka ny teny fanambarana izay nataon'i Jesosy manao hoe ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no vavolombelona anambara ahy. Filazantsara araka ny Jaona 5:20 io. Milaza izany fa ny fanahy masina no vavolombelona tsy mandainga ny amin'Andriamanitra. Dia ny fanahy ny fanambarana tokoa, lazaina amin'ny teny baiko hoe esprit de révélation, izay midina avy any ambony ka omena ny mino mba handraisany ny fahalalana momba an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ary ny fanjakan'Andriamanitra izay fa omaniny ho azy rahateo. Ny fototry ny resaka izay ataontsika ara-bangoina dia ny hoe satria Andriamanitra dia fanahy. Araka ny fanambaran'i Jesosy amin'ny Jaona 4:4 koa dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no azoantsika mahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Dia toy ny famoahana ny hevitry ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra ihany, izay tsy efa ny sain'olombelona amin'izao fotsiny, araka ny fanambarany Petera apôstôly eo amin'ny Petera 2:1-2. Fa amin'izany dia ny fanahy masina no mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra, indrindra momba an'Andriamanitra. Ary satria ny fahafantarana ny fahamarinan'Andriamanitra no tadiavintsika, dia omen'ny tompo ny mino tokoa ny fanahy masina izay fanahy ny fahamarinana. Izy hoy Jesosy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Jaona 5:20-17. Andeha araka izany jerentsika vetivety ny asan'ny fanahy masina amin'ny fampahafantarana an'Andriamanitra izay notsika dia izy miseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy teny tonga nofo. Manampy antsika amin'izany ireo vakiteny voatondro. Ny vakiteny voalohany moa dia ny Korintiana voalohany 2 ka ny 9-1 milaza ny amin'ny fanahy masina loharano ny fahalalana rehetra araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia nisaina lalina izay an'Andriamanitra aza. Korintiana 2:2-7. Ny vakiteny faharoa, ny filazantsara araka ny Jaona 5:20 ka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Izany dia milaza ny amin'ny fanamarinan'ny fanahy masina an Jesosy, indrindra manoloanareo fanoherana izay niatra taminy nohony tsy finoan'ny olona sy ny faharatsian'ny fon'ny olona, koa ny lafiny tsindrin'ny tompo manokana mikasika ny fahatongavan'ny fanahy masina eo amin'ny olona dia ny fampahafantarana ny marina araka n'Andriamanitra sy ny fanamarinana izany amin'ny mahavavolombelon'ny fahamarinana ny fanahy masina. Ny azo ilazana ny fanahy masina araka izany dia pampahafantatra ny fahamarinana sady mpisolo vava ny fahamarinana. Ary dia tsy azotsika adino raha teo ireo mendrika hafa izay saloran'ny fanahy masina eo amin'ny asany. Mampianatra izy, araka ny teny Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe fa ny mpananatra, adika hoe parakleto dia mpanampy na mpampaherina solovava ny amin'ny fahamarinana zany, dia ny fanahy masina izay hirahin'ny ray amin'ny anarako. Izy, hoy Jesosy, no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Filazantsara araka ny Jaona 4:1-4. Manaraka izany dia mampahery ny fanahy masina mampijoro hanao ny marina, izany hoe ampijoro amin'ny finoana. Fa tsy fanahy osa no nomenantsika hoy Paoly tamin'ny Timoty, fa fanahy mahery sy fitiavana
ary fahonona ny tena. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafitso zany. Ary ny fahadery farany tsindritsika dia fanahy mifona no hony tsy fahamarinantsika izy. Ary toy izany koa i Paoly Romanina, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Epistily ho an'ny Romanina toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo zany. Ary dia mazava indrindra fa ny fanahy masina no tondroin'i Jesosy raha ny tena ampaheran'ny Paoly izy, nanao hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fasivy tapany voalohany. Izany dia azotsika dika hoe ampoatsika ny fanahy masina, fa ny herin'Andriamanitra dia tanterahana ao amin'ny tsy fahatanterahantsika olombelona. Fa mety ihany ny fanahy i Jesosy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Araka ny Matio toko fahaenina amby roapolo andininy faraika amby efapolo. Ary avako fehintsika zao dinika izay fitarenantsika ho amin'ny fandalinana ny fanamafisan'orona ny finoantsika izao. Raha kapoka ny asan'ny fanahin'Andriamanitra rehefa zoina dia tsy mianina fotsiny amin'ny fampahafantarana an'Andriamanitra, fa indrindra koa ho fanorenana ny firaisana antoka amin'Andriamanitra dia ny fanjoranaina mihitsy aminy, araka ny teny Jaona apôstôly manao hoe izay vitanay sy renay ho izy no ambaranay aminareo mba ahazonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny Ray sy amin'ny Jesosy Kristy zany. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahatelo izany. Dia izay no tena fahafantarana an'Andriamanitra. Raha raisitsika ny dika-kevitry ny teny frantsay hoe connaître, izay azo adika arabaky teny hoe naître avec, na miarateraka na miara-miaina. Zany dia ny mba tanteraka araka ny teny voalazan'i Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jaona toko 5:5. Tanteraka tokoa ny fiombonana antoka sy ny firaisana aina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, izay niteraka izay rehetra mino ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy ny apôstôly Jaona, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery, anarana na fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo izany. Mahatanteraka ny fahafantarantsika ny tompo zay inontsika, ny fikasan'Andriamanitra ho antsika zanany rehetra, dia ny mba ho feno ny fanahy masina, andeha araky ny fanahy, ary manaiky ampianariny ny fanahin'Andriamanitra ka ho tanteraka amintsika ny teny fikasana zay nomeny ny Israely fahizay manao hoe fa izao ny fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehova, dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako ao am-pony, ary izaho ho andriamaniny ary izy ho oloko, ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova, fa havelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Araka ny Jeremia toko faha 1:3, ny andininy faha 3:3 ka hatramin'ny faha 4:3. Dia isaorantsika n'Andriamanitra ny fanomezany tsy azo tononona, dia ny fanahy masin'Andriamanitra mampianatra itsika tokoa ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny tsy ambaratelon'Andriamanitra, ny amin'ny fony izay tiantsika indrindra ka nananganany atsika ho zanak'Andriamanitra, handovan'Andriamanitra sy ho mpiray lova amin'ny Kristy. Ary dia ho voninahitry ny tompo irery ihany izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.